Isan'ny mampandroso ny firenena iray ny fahafantarany ny tantarany, ny fihaviany sy ny momba azy. Ho an'i Madagasikara dia mbola manjavozavatra eto izay tena fihaviany izay ary samy manana ny filazany ny rehetra. Hetsika iray manampy be ny malagasy ahafantarany ny tena fihaviany, ny fihaonambe iraisam-pirenena na ny Symposium international d'histoire, civilisation et culture. Maro anefa no tsy dia manisy lanja loatra izany resaka kolontsaina izany eto amintsika, saingy ny fivoarana dia miainga hatrany amin'ny fototra dia ny tantara izany. Ny zavatra tsapa kokoa raha vao resaka kolontsaina dia ohatrany amin'ny maivanina. Raha resaka politika izao tia feno trano, fa raha vao resaka kolontsaina izany dia ohatrany amin'ny maivanina. Kanefany anisan'ny tena tsy mampandroso amin'ny Madagasikara ary sako ny teny izany noho ny tsy fahafantarantsika ary ny tsy fahazahoantsika antoka tsy hananantsika rehareanaty hoe izy tsika malagasy, avy aizitsika ary ho aizitsika. Mahatonga ny olona mivoatra miainga avy amin'ny tantarany, fa itsika ny tantarantsika tsy fantatritsika koa dia ohatrany mipetrapetraka eo dia milamindamina eo dia farany tsy mandroso fa mihemotro. Ka ny zavatra ohatrany tony tena ilaina mihitsy amparetika ary za zany tena manararaotra mba manao antsoavo ho an'ny malagasy izay ety amin'ny manodidina na eto Antananarivo tongavana dia atao hoe hijery fotsiny ny zavatra aranty ato azy fa tena zava-dehibe mihitsy satria zay mahatsikatsika, zay mahamalagasy atsika, avy aizitsika, ho aizitsika rehefa manana rehareanaty tompoko ny firenena anankiray tsy maintsy mandroso. Mampiona ireo mpahay tantara siantifika na avy any ivelany na eto an-toerana ny fihaonambe iraisam-pirenena na ny Symposium international izay totosaina etsy amin'ny CCI Ivato nanomboka tamin'ity Androany ity ary itoeram-pito sy ny alakamisy izao. Zarany rehetra ny momba ny Madagasikara ahafahan'ireo mpampianatra manana tombony entina mitana izany amin'ireo mpianatra. Ahitana savon 700 mahery ity hetsika ity izay avy any ivelany sy eto Madagasikara.